raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. Fale miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity. Manona ny fiadanan'ny Tompo aminao. Amen. Sady misy tsy salama androany aloha atsangan'ny tanana zay tsy salama. Misy vavaka isika rehefa mifarana fotoana patsy ivoaraka izy raha diniko fa ivavaka isika ho an'ny marary satria amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy fanasitranana ihany koa. Amen. Tsy fanasitranana ara-panahy ihany fa vatana ihany koa izany. Androany ifampizara ny afatry ny Tompo isika any amin'izay taritany atsika tsirairay avy samy mahazo ny anjarany androany. Amen. Lazao namanao mahazo ny anjaranao inao androany hoe. Amen. Vakitsika ary Koritiana 4:8 andeny voalohany ka hatramin'ny 5. Ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany Jodia minaran'i Jesosy. Ary ampahafantarina ianareo ry rahalahy ny fahasoavana Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be izay nizantoetra azy dia nitombony ny hafaliany ary niareny ny tsipony koa. Amin'ny fahoriana be nizantoetra azy no nitombony ny hafaliany ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo niareny ny tsipony. Koa vavolombelona ho faharaka ny zakany eny mihoatra no ny zakany aza sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay ikambana amin'izany fanompona ho an'ny olona masina izany. Ary tsaraky natenainay fa ny tenany aloha no natolony ho an'ny Tompo dia vao anay koa ho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba hatateraka izany fahasoavana izany eo aminareo Koritiana koa araky ny efa nanomboany azy teo aloha. Fa araky ny tombonareo Koritiana amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana io, na amin'ny teny io, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na fitiavanareo anay. Dia ka araka izany koa ny tombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy fa noho ny zotom-pon'ny sasany mba izatoetra ny hamarinan'ny fitiavanareo koa fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa na dia nanankarena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarenanareo ny alahelony. Amen. Tsangany tanana zay mahanio andalatsotra masina io hoe evakitsika teo vitsivitsy ihany no antsika ifampizara mikasika an'io teny io. Dia ifampizaritsika hoe inona le tantara, inona ny fianarana, inona ny zavatra tian'ny Tompo ho zaraina amintsika androany. Koritiana 4:8 dia ny voalohany ka hatramin'ny 5 no vakitsika teo. Ny lohateny teo amin'ny soramandry dia zao hoe ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany Jodia. Ohatra zao zany le tantara-piangonana anankitelo. Fiangonana voalohany Jodia, fiangonana faharoa Makedonia, fiangonana fahatelo Koritiana. Any amin'ny Koritiana ny resaka no mandeha. Ny fiangonan'ny Jodia no tantaraina ary ny fiangonan'ny Makedonia no mahazo ny toerana tsara ao anatin'le tantara izay fianarana nomena ho an'ny Koritiana kosa. Zao le tantara andeha amory tao anatina tontolona fanompoana an'Andriamanitra teo anivon'ny fiangonana izay natsangana sy naorina teo amin'ny apôstôly dia misy natao hoe famorina vola ho an'ny malahelo. Zany hoe misy collecte izay ataondry zareo ny mahazatra azy dia isaky ny alahady ny fanaovana anazy. Ao boky ny asan'ny apôstôly misy an'izany tantara zany hoe isaky ny voalohany amin'ny herinandro, andro voalohany amin'ny herinandro dia misy ny fivoriana izay ataon'ny mpiara-manompo rehetrarehetra dia eo no fotoana izay anaovana ny collecte na ny fandraisana rakitra sy sisa rehetra zany. Dia izy io manana antom-pisiny. Ny antom-pisiny dia ho fanomezana sy ho fanohanana n'ireo olona reo mpino sahirana. Averiko reo mpino sahirana. Tsy ny any tokotany fa ny ao anatiny. Dia mifampiany fiangonana tsirairay avy ary any amin'ny asan'ny apôstôly tsika dia mahita fa tsy nisy nalahelo teo amin'izy ireo. Amen.
satria nisy ny fitiavana. Atao anatin'ny tantaran'ny Korinto fa nanomboka ny votsitra io zavatra io, fa manomboka misy mouvement, fa manomboka misy virus, fa manomboka misy vo tsy nambolena naniry. Dia mampatsiahy Paoly hoe izao ny fiainana tokony hiainantsika ao amin'ny Kristy. Dia izao ilay tantara, rehefa tonga ny fanangonana vola ho an'ny olona sahirana dia nisy hetsika natao ho an'ny fiangonana ny Jodia. Ohatra zany zao hoe ilay fiangonana ny Jodia atao antsika hoe misy fiangonana zany a, ary tsy fantatro any ninona re any Moramanga ohatra ny any Antsirabe. Dia lasa ny fanangonam-bola dia nitetezana fiangonana rehetrarehetra. Rehefa nitetezana fiangonana dia misy tanàna anankiray atao hoe Makedonia izay sahirana ny akamaroan'ny mpino-tao. Rehefa sahirana ny akamaroan'ny mpino-tao a, dia izao nambaran'ny apôstôly hoe satria nareo sahirana dia aleo nareo tsy mandray anjara amin'ny fanangonam-bola izay ho atao any Jodia, fa ny fanomezana manaraka ary dia omena anareo. Teo anatrehan'izay zavatra izay a, dia nijoro kosa ny mpino tany Makedonia. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra milaza amin'ny andiny faharoa fa tamin'ny fahoriana be izay nizahatoetra azy a no nitombony ny hafaliany. Jereo zany le toe-po a, ny fahoriana be dia be, fa inona ny nanjaka teo amin'izareo? Fifaliana. Enjana be zany a, tsy fitahiana ny nanjaka teo amin'ny fiangonan'ny Makedonia, fa fahoriana, arerahana, fanenjehana, fantrana, tsy fananana. Fa inona no mitombo? Menomenina ve? Fitarainana ve? Vavaka ho an'ny problema ve? Tsy zany no mitombo, fa inona? Fifaliana no mitombo. Amen. Dia toizantsika, ary ny amafin'ny fahantrany no nampitombo ny arena ny tsipony. Zany hoe arakaraky ny fisin'ilay problema, ny fahantrana, ny tsy fananana sy ny sisa. Dia inona no mitombo kosa? Ny arena ny tsipo. Zany hoe arena ny tsipo zany dia le fanomezana, le générosité, le fafoizana. Jereo tsara ny hetsika tamin'ny ray volana lasa isika, raha tsy diso 19 oktobra angambany, no fampiresaka isika mikasika an'le hoe fahoriana sy namo fampiononana. Dia ozy tsika hoe arakaraky ny abetsaky ny fahoriana no abetsaky ny fampiononana. Rehefa misy ny fahoriana, rehefa misy ny fanenjehana, rehefa misy ny fiaretana, rehefa misy ny zavatra tahaka izany, dia matanjaka be ny tanana izay miazona. Ary eto ny démonstration Koritiana faharotoko fa valo, fa natanjaka be ny tanana izay niazona amin'ny Makedoniana. Fa arakaraky ny tombon'ny fahoriana izy ireo dia nitombo ny arenany tsipony. Dia ohatry ny ahoana fitranga le arenany tsipony amin'izay, ozy izy ny apôstôly, alao nareo tsy manome, fa nareo ary sahirana, nareo ary mbola ohatr'izao, nareo ary mbola ohatr'izao, nareo ary mbola ohatr'izao. Alao karakaraina ny fiangonana ny Jodia. Fa zao ny nambarany Makedoniana, tsy manaky an'izany izay. Aza hitaka, aza kisaka izay, aza tsy atao koton'olona izay, fa alao izay ho mpandray anjara amin'ny fanohanana ny hafa ihany koa, amin'ny fanomezana ny hafa ihany koa. Dia izy Paoly nananitra ny Koritiana amin'izay, hitanareo zany reo fiangonana sahirana, reo fiangonana manitra, fa zao ry zareo indray no misisika, izay natao hoe arena ny tsipo. Zareo indray no misisika mba hafahana mameo an'ny hafa. Dia mamey amin'izay izy, mampianatra ny Koritiana amin'izay, fa araky ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra. Inona le mitombo? Finoana, tenin'Andriamanitra, fahalalana an'Andriamanitra, fahazotoana, fitiavanareo ny rahalahy. Dia aoka tahaka izany ihany koa ny tombonareo amin'izao fahasoavana izao. Ny atao hoe fahasoavana izay diso fandika ny maro amin'ny 50 isan-jato eo amin'ny tantara io, dia tsy fandraisan-javatra, tsy fitahiana, tsy hoe mahazo zavatra, fa ndika le fahasoavana eo dia ny fanomezana. Izay natao hoe fahasoavana, manome. Dia ozy izy Paoly tamin'ny Korintiana, taky ny tombonareo amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Mianatra nareo, faly be zahay. Mitombo ny finoanareo, faly be zahay. Mety ny rahalahy ianareo, faly be zahay. Fa tahaka an'izay ihany koa, aoka ianareo hitombo amin'ny fanomezana ihany koa. Manome. Averiko eto ny hafatra izay niainga atao anatin'ny ray volana izay, ny filazantsara tsy fandraisana fa fanomezana.
l'évangile n'est pas recevoir mais donner. Zay ny atao hoe filazantsara, manome dia resaka amin'izay tsika le tantara sy ny zava-misy kosa ankehitriny zay iainantsika. Toizako amin'ilay andehan'ny fasivy amin'izay fantatrareo amin'izay ozy izy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Dikan'ilay hoe fahasoavana zany sy le hoe hitsi-po arenany hitsi-po dia œuvre de bienfaisance, asa soa, asa fanomezana. Dia zao ny dikan'io andehan'ny fasivy io ihany koa mitovy tsy miala mihitsy amin'io contexte io. Jesosy dia nanan-karena, nanana ny voninahitra rehetra, nanana ny famirapiratana ny derainy anjely tany an-danitra, fa tonga mahantra izy. Inona le hoe tonga mahantra? Ny elany le lanitra ary nidina teto amin'ity tany feno fahantrana ity izy. Ny atao hoe fahantrana raha lasianabavy dia ny fitiavatena izay miraikitra ao am-pon'ny olombelona. Mahantra ny olombelona, mahantra ao anaty, mahantra ara-panahy. Dia ny lan'i Jesosy le arenany lanitra feno ny voninahitra, feno ny fahatsarana ara-panahy rehetra dia nidina teto ambonin'ny tany, feno alahelo, feno fahantrana ara-panahy izy. Inona ny antony? Mba hatonga antsika kosa ho manan-karena amin'ny fanomezana. Amen. Manan-karena amin'ny fahafoizana, manan-karena amin'ny fanolorana. Zay ny nahatonga azy nahantra rehefa hitan'ny olona amin'izay hoe io Jesosy, za zay lazainareo fa tompo azy, manetry tena ka manasa ny tongotrareo. Raha voarainareo fampianarako nareo indray fampanasa tongotra. Inona dika ilay fampanasa tongotra? Fampikarakara, mifanasoa, mifanangana, fampitarika ao amin'ny fahamarinana, miara mifaly amin'ny fahamarinana fa tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana kosa. Zay ny antony filazantsara. Amen. Raha mbola tsy voarainao zany aloha dia ny zavatra tiako zaraina aminao anio dia ny fitiavan'ny Kristy ianao, tiany ianao androany. Tiany ianao na fon'ny lanitra izay feno arena. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny boky ny Filipiana toko faharoa hoe andiny fadimy, aoka ho aminareo zao sain zao zay tao amin'i Jesosy Kristy koa. Zay na dia nanana ny endrika Andriamanitra ary dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy izany fa nofoanany ny tenany tamin'akany endriky mimpanompo sy nahatongavanao manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita ho nanam-pitoviana amin'ny olona izy dia nanakatra ny fahafatesana. Ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fitiavan'ny Kristy ianao dia ny fanafoanany ny tenany. Tonga teto ambonin'ny tany izy tena tsy nanao zay anompoana azy mihitsy. Tsy nanao tsisy ninina fanompoana nataon'ny mpianatra an' Jesosy. Fa ny anjarany mpianatra dia ny miaraka amin'ny tompo dia mianatra ao amin'ny fotsiny. Zay rery ihany. Io Jesosy Kristy io nanompo tsy ny mpianatra ihany. Zao mila fantatrao Jesosy tsy nanompo ny mpianatra irery ihany fa isika ihany koa. Jaona toko 7:10 izy dia mivavaka ho antsika. Romanina toko 9 mipetraka eo tananakavanan'Andriamanitra izy ary mifona ho antsika. Jereo efa any an-danitra izy tsika eto manompo azy, tsika eto miantsoantso azy, tsika eto midera ny anarany fa zavatra tsy fantatritsika izy manompo antsika mihoatra lavitra noho ny fanompontsika azy. Tsika inge eto fotsiny mba zany ary le fanompona mbola ny atsasaka fotoana mbola mierikerika, mbola mahita fampitady ao anatin'ny trano ao ary menamena be le trano ary anina ary zao raiky valaka niakatra le totohatra. Fa Jesosy eo anatrehany ray mifona, zany atao hoe avoka. Ny avoka dia mialatsiny ako engany tsy isy avoka nareo ajangalo tanan'izao menatra eto. Fa ny avoka ny any am-posinao ny sotonony hatrany amin'ny farany. Fa ny avoka antsika eo anatrehan'Andriamanitra izy ny manolotra ny ainy, fofinainy momba azy rehetrarehetra ary mifona ao antsika, mangataka ao antsika. Raha eo efa natolotry ny ankivitanana ny anina ampahareto hatramin'ny farany izy. Raha eo anatin'izao ady zao zany inge ny vavaka io Jesosy io zany ny vavaka zay ataon'io Jesosy io andro manalina. Ozy izy tamin'ny Petera indro Satana maninona kororoka anareo tahaka fikororoka vary. Zany ny ataka ny devoly zay misy eto amin'ity tontolo zao ity, manana élément be dia be ny devoly ary ny système dia zao mikororoka ny zanak'Andriamanitra tahaka fikororoka vary. Hitanao fikororoka vary le aleva isa roa ohatra mikororoka fasika angamba ny haitsika kokoa atsika eto tanan-dehibe no ny kororoka vary. Fa tena sy vanina mihitsy ny ahitsana le maivana rehetrarehetra, vomaivana rehetra. Fa ozy izy Jesosy za mivavaka ho anao ary noho ny mivavaka ho anao dia tsy ho levina ny finoana,
jerenao zany zavatra zany a tsy noho ny vavaka ao tsy noho ny zavatra zay ataonao fa noho ny vavaka ho anao tsy ho levona ny finoanao na dia hikororokanao ary satana zany ny fitiavan'io Jesosy Kristy eo anao ary ratsapanao zany androany a ka raisinao dia misy fiainana tonga ao am-ponao ao misy fifaliana dia anao ohatra ny makedoniana ianao na dia mitombo aza ny fahoriana na dia mitombo aza ny alahelo na dia tsy mivara ny olana na dia tsy sitra ny eo ary ny aretina na dia mbola maditra ary zanaka na dia mbola mikorotana ary ny tokantrano ahoana le makedoniana mitombo ny fifaliana halleloja zany miasa ny fanamasina ao anaty da amin'izay tsika hiditra ao anatin'ny tapany manaraka ao anatin'ny afatra sady ny toe-po zava-dehibe indrindra ao anatin'ny tantara makedoniana dia zao ny makedoniana zany a tena nanana an'le hoe arenany itsi-po mihitsiny zany hoe richesse ao anaty mihitsy zareo tsy manana ety ivelany ny akanjo mety tena tamin'izany moa tsy oatra atsika amin'izao ka hoe ny lehilahy sokafana ny armoara dia mamisy fito sy valo ny vehivavy tonga dia trano ray manontolo lehilahy tsy dia mivaky loha amin'izany loatra zay sendra ny tanany eo ny itsofoany efa misy mibedy izy zay vo ay eny ary tsy mivaky loha amin'izany izy fa tamin'izany fotoan'izany mety hoe akanjo ray na roa ihany ny teo makedoniana mizavatra mitranga ao anatin'le tontolo nefa raha lasana bafy dia jereo tsara le toe-po hoe tsy manana ny toe-pon'ny akamaroan'ny olona mahantra izy ny olona mahantra ny zavatra tiany mahantra indrindra dia ny tatahiana foana ny zavatra tiany mahantra indrindra dia ny karakaraina foana ny asoavina foana dia rehefa tsy mety io fiainana io dia ny hafa foana ny mahazotsiny jereo tsara fa na ny toe-pontsika toe-tsaitsika ty amin'ny firenena mantra ary dia ohatr'izany a mihafa foana ny mahazotsiny ma tsy mety tafavoakinareo any ka fitondram-panjakana zay foana no miodina zay le refrain foana za tsy sao dia mieritreritra ianao hoe ary pastera volomboasary a hitako le pilipitra ny ohatran'ny fitovitovy a tsisy hidirany a fa le toe-posy le toe-tsaina mihitsy nohatr'izay olona tatahiana olona aroarovana olona te kajikajiana foana dia jereo tsara ny impactan'izay fa ny firenena mantra dia mijanona mantra foana ary ny olona mantra dia mijanona mantra foana raha ohatra ianao ka mahita eny an-dalana eny ohatra zany zao hoe mba hanandrana ohatra raha misy olona manan-karena anankiray ka izara vola amin'ny mahantra anankifolo mena 500 000 avy izy folo 10 lahy 10 vavy fa za milaza aminao fa raha omenao 500 000 avy reo olona reo fa raha fa elany indrindra ray volana ihany reo no miaina araka ny tokony izy le araka ny tokony izy ary mbola mamitapony isan'andro mamitapony isan'andro lany amin'ny tsaky stoka ny vola ny vehivavy mety eny amin'ny fripo mitsongolika foana isaky ny mihetsika lelahany amin'ny bara foana isaky ny mihetsika satria maniny le toe-posy toe-tsaina mihitsy ny toe-posy toe-tsaina mahantra dia tsy mahatafavoaka azy na ohatrinona lanina amin'io mahantra io tsy tafavoaka mahafinaritra sady nisy ina moa ny anaran'ity izy reportage kely zay mikasika amin'ny Père Pedro dia ao amin'ny tanànan-drareo misy soratra raha tsy diso inganeka tsy ho diso misy soratra izy zay tsy mety miasa aoka izy tsy hinana zany hoe rehefa miditra ao zany olona za mieritreritra hoe Père Pedro mpanao asa soa zao ilamindamizay aho mahazo trano mahazo sakafo ka i vo miditra vo mitsena dia fizay no mitrangy eo zay tsy mety miasa da namody da naverina ambany tinelina da naverina any ambany arkady satria tena stricta mihitsy zareo hoe tsy maintsy hovaina aloha ny toe-tsaina kam sy tsy mety miasa sy le kenakena ina lava eto le tantara amin'izay a jerentsika tsara ny toe-pony makedoniana fa olona tsy manaky kenakenaina olona tsy manaky aroarovana satria fatany fa Andriamanitra maheriny ao anatiny satria fatany fa Jesosy Kristy ny ao anatiny sika zay manaraka amin'izao fotoan'izao a jereo tsara ny toe-posy ny toe-panan'ny olona amin'izao vaninandro faran'izao fa ny olona amin'izao vaninandro faran'izao a
dia karazana olona manana toe-po sy toe-panahy tia kenakenaina, tia aroarovana, tia mialatsiny ahako a fa eto ambavaka. ozy izy vadiko ndray mandeha hoe mandeha eny azy zany dia misy olona vitsivitsy mahafantatra, dia be dia be ny olona zay sendra mahita sy ny nama moa zany dia ozy izy le olona eto ambavaka izay pastera, dia mandeha arindray eto ambavaka izay pastera, arindray eto ambavaka izay pastera. ozy izy vadiko fa le olona ve za mieritreritra hoe hitondra azy ambavaka foana zany ny asanao ty. Ny problema dia zao le toe-po sy toe-panahy mihitsy efa zatra omena foana, mena foana, mena foana. Manamboatra ty afatra ty mba tsy olona omena foana ianao, olona angataka foana, olona rehefa ny olona manana an'izay dia malemilemy foana izy. dia jereo fomba fiteny ndry mahantry, ndry tsy misy piay e, dada sy maman'izao mbola velondry kamboty e. dia mandeha le hira anankiray iny tiany malagasy mihitsy iny hira iny, le hoe raha io saotranao toko. dia ao anatin'le izy hoe na dia mpanota tsinitsinina kory a, mpanota manitra kely misy tena toritory mihitsy ny fon'Andriamanitra, ndry sahana mihitsy ahy e. Sa zany androany tena te hizara aminao fa ny filazany tsara dia fanambarana feno hery ary mampatonga anao tsy olona tokony ho kenakenaina. Raha misy vanim-potoana raha lasa anabavy tsy tokony kenakenaina antsika ntsony, dia zao vanim-potoana farany ainantsika izao. Ny fahavalontsika ny heromotra eritreretinao lioana mitady izay ho arapany, dia enao mitady safosafona fa na dodo sasa lioana amin'io efa manko ataoko mahita io. Enao mitady dodoza za ao anatina aditsika izao. Zany ambarany Efesiana toko fahenina, isika ozy izy dia ao anatina aditsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa ny fanahy sy ny fanapahana sy ny fanjakana zao famazina zao dia aokinareo hifahatra. Zany fahatra zany tahaka ny miaramila, zanak'Andriamanitra miaramila, fa tsy zanak'Andriamanitra kenakenaina, zanak'Andriamanitra tambatambazana. dia raha vao tsy metimety amin'ny tontolo anankiray tsy manana le any le ianona mahasosotra ana pastera ohatran'izao, za miteneniny dia ohatrany tsy tiako le izy, za mitondrotondrony eo. Zany toe-po zany toe-po kenakenaina zany, ary toe-po ahita raharaha zany ao anatin'izao vanim-potoana farany izao. Fa rehefa nandray ny fitiavan'ny Kristy ianao, beteza tsy olona kenakenaina intsony, tsy olona mangataka foana isaky mihetsika. Jereo efa nanotonim-bavaka tsika ary be deaibe ao anatin'ny tonim-bavaka mangataka ny be deaibe. Nisy fotoana mifampizara zavatra anankiray zay, tsy haiko toriteny fahavalo na toko fasivy tao anatin'ny toriteny tany amin'ny 2 taona lasa tany. dia zao ny fanambarana tao anatin'le izy hoe tsika zanaka, dia raha zanaka dia omena maimaimpona fotsiny. dia Jesosy ihany koa fa nanambarana zany, nareo hoe na tsy mangataka ary omena zany. Ozy izy le olona nambala hoe nilaza rehefa ve rehefa niteny hoe tsy mila mangataka foana zany, dia nandray hoy zany ny ivavahana any hoe tapitra le fangatahana. Inona zany no tenininy eto? Raso loha andinika raso andinika, tsy hitako tsony izay lazaina, satria le fangatahana efa zatra loatra le toe-po mangataka, efa zatra loatra le toe-po safosafona, efa zatra loatra le toe-po tantanana foana. Raha vao izay foana ny toe-pontsika tsy tafavoakytsika ao anatin'izao. Tsy moramora ny ady raha lasaina bavy amin'izao vanim-potoana farany ainantsika izao. Mafy ny ady, ary ny mpifanandrina dia tsy manao kitoto mihitsy, fa miandrika endritohana foana. Zany hoe tsy fantatro nareo mba efa nahita reportage nahita n'ireny biby masika mitady izay ho arapany ireny, fa ny biby masika rehefa mitady izay ho arapany mipetraka mihitsy iny dia iny tanany iny jery ohatran'izao. Dia rehefa mipetraka izy dia io tanany io ohatry ny ahetsiketsiny ohatran'izao, manao préparation izy amin'io. Vao misy faux mouvement, vao mitodika kely fotsiny le biby anankiray, le hazany tonga dia any izy miaraka amin'ny heriny rehetrarehetra, miaraka amin'ny tanjany rehetra, miaraka amin'ny vitesse
stresiny rehetra manafika an'iny biby iny, ary raha iny matoritory sy kilemilemy malemilemy dia taraika eo iny biby iny vitany aminy. Zao vanim-potoana iainantsika izao, ozy izy Jesosy sana hitany Satana latsaka taony ny varatra. Tamin'ny vanim-potoanan' Jesosy tsisy fitoerana ho azy tsony any an-danitra. Zay le Apokalipsy 4:13 nisy aty tany an-danitra, narotsaka Satana sy ilay dragona sy ilay menarana, tsy misy fitoerana ho azy tsony any an-danitra. Le tantarany resahan'ny rahalahy teo tantarany Joba, mbola afaka mivezivezy tany iaray. Tantarany Joba tamin'ny vanim-potoanan'ny Josefa nisy azy, mbola afaka mivezivezy tany any, tanin'i Jehovah izy voro zanak'Andriamanitra nisy fivorian'ny créature céleste tany an-danitra. Dia mba teo koa Satana, satria mbola nanana accès tany izy. Fa rehefa tonga amin'ny vanim-potoanan'i Jesosy, totona amin'izay Satana, dia ozy izy fanambaran'i Jesosy sana hitazy latsaka toy ny varatra, ary tahaka ny romotra izy satria kely sisa ny androny. Zao vanim-potoana iainantsika izao, vanim-potoana ny atanjahana amin'izay, tsy vanim-potoana ny fikenakenana sy ny fisafosafoana. Raha misy zavatra tsy mety aminao dia mila mijoro ianao anatin'izany, fa tsy isaka mietsika dia mitady tambatambazana. Za tsy mitifitra an'izaniza, lazao aloha le namanao tsy mitifitra an'izaniza pastera hoe. Sao dia misy mihevitra hoe za foana nijery eny, tsy mitifitra an'izaniza, fa sa te hilaza aminao androany mba hompino matanjaka ianao, mba hompino miorina ianao, mba hompino mitondra ambavaka ny hafa ianao, fa tsy angatahana entina ambavaka foana, angatahana ho ampina foana, angatahana ho karakaraina foana, manao demande spéciale foana, maka rendez-vous foana. Tsy zany raha lasianam-bavy ah. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza amin'ilay Efesiana 4:9 taminao teo, mahereza amin'ny herin'Andriamanitra rehetra. Amin'izao vanim-potoana faran'izao, mahereza amin'ny herin'Andriamanitra rehetra. Ny toe-pon'ny olona amin'izao vanim-potoana andro farany izao, tsy mahavita mivavaka izy dia mangataka mba hoentina mivavaka, hoentina mivavaka izay mba hahery. Nefa le vavaka ny mampahery, tokony izy zany mivavaka dia ohatrany hoe mikotranonareo dia amin'izay izy mba matanjaka. Ahoana ary ny lôjika an'izany zavatra? Pastera manabokona amin'izay mba matanjaka koa zay. Rehefa pastera manabokona dia pastera ny bokona, fa tsy zany manabokona dia mifindra amin'ny fomba tsy takatry ny sainany aminao le izy. Ary système mandralandray amin'izao fotoana izao mikisikisina, kisikisinana le bokona, amin'izay mifindra ny abokonana. Aiza tsy fantatro mihitsy hoe avaiza zany resaka zany, nakaiza niainga avitaiza, fa dia zay le système. Satria manino tsy te hanabokona, tsy te hifo maraina, tsy te hiazakazaka, tsy te hanao musculation, dia alao mikisikisina fotsiny amin'ny efa bokona, amin'izay mifindra ny osotry ny abokonana. Tsy biblika zany resaka zany. Mahereza amin'ny herin'ny faherezany rehetrarehetra, enao no mila mahery. Zao vanim-potoana iainantsika izao tena vanim-potoana tsy mipermettre antsika hivavaka. Nefa ny tenin'Andriamanitra milaza tsara mihitsy ny bokin'ny Lioka 2:20 hoe mivavahana mba hahery, dia handositra n'izany zavatra zany, dia hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Ao anatin'ny vavaka no misy ny hery, fa raha ianao entina mbavaka foana, raha ianao manana excuse foana tsy hivavahana, tsy afaka satria izao, tsy afaka satria izao, mientsana nge pastere, zay nge ary amin'ny 30 kilometatra, zay nge ohatran'izao hoe vao mody dia efa ohatran'izao, vao mody dia efa ohatran'izao. Excuse zany. Za androany tena mialatsiny fa za raha nga tsy comprendre anareo androany, tena milaza anao. Tena eto le tantara tena tsisy resaka mihitsy fa olona mahantra, ary ny apôstôly ny comprendre ny fahantrany. Fa ry zareo indray no mijoro hoe aza entina amin'izany lalana zany zay, aza entina amin'ny lalany fampisafosafoana fotsiny zay, aza entina amin'le lalana kenakenainy zay. Fa alao zay hiatrika an'izao zavatra zao, ary alao zay tena hiara misalamy mihitsy, ary anao zay vitanay. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza, natolony ho an'ny tompo ny tenany, zay vao ho anay ihany koa. Zany ny toe-pona makedoniana, zany ny toe-pona miara-mila ny Kristy, tsy miankina amin'izay ananany na miankina amin'izay tsy ananany, fa le toe-po tena vonona nome. Misy olona tena faran'izay limiteny ao anatiny ao,
dia inona ny fivavany tompo ame ho ahafahako manome ore olona ianao nge manana zavatra be dehibe aza limitena amin'ny vola ny fanananao aza limitena amin'ny vola ny possibilité anao fa ny possibilité anao afaka mivavaka ianao afaka mampahery ianao afaka manao zavatra maro isan-karazantsika fa le toe-po mihitsy sy le toe-panahy efa zatra no tantanina loatra fa zatra entina mbavaka na ao anatina fotoam-bavaka ary alay faso mivavaka dia satria zatra n'le hoe ataovy zao vavaka zao vao mandeha le ataovy zao vavaka zay amena jesosy io sotranao zahay toe-po daholo zany zatra kenakenay vao mandeha le mozika dia raha vao tsy anina no mitendry dia fa ny endriny dia fahita hoe tsy mila mihainao koa re iza mitendry ao fa vao mijery ny endry anina mitendry ao tsisy mahita ho iza le mpitendry fa mijery ny endrika le olona fotsiny ianina indray matoy io miketrona be ohatra hoe ianina ny eo zany kenakenaina daholo zany tsy toe-pony olona miatrika faninandro farany zany toe-pony olona ho valaka zany toe-pony olona ampijalian'ny fiainany zany toe-pony olona hitady vahaolana foany zany tsy toe-pona makedoniana zany fa ny toe-pona makedoniana zao situation misy anay zao zao ny avokaranay zao toe-javatra misy anay zao ny tombony ny tsimponay fa zay tsy miandro toe-javatra mety be zay tsy miandro zavatra milamina be zay tsy miandro zavatra mafinaritra be zay tsy miandro fotoam-bavaka olona tanteraka daholo parfait daholo voavoaray eny ambiaravary na dia ay sourire toute la journée mafinaritra io fiangonana io ka mary tamanao tsy zany ny toe-po ankehitriny tokony izy toe-pon'ny vaninandro farany toe-pona olona piady toe-pona olona tsy manaiky fa nasarotra rany lalana ozy izy lahery zay mankany an-danitra any za androso foana ninona manoloany tompo tsy emotra anaraka anao foana satria ny herinao ny miasa atao anatiko ny herin'Andriamanitra raha lasana bafy tsy miasa ao anatin'ny olona mipetraka tsy miasa ao anatin'ny olona matory aitsika tsara le Isaia fa 7 iny andin'ny faraiky amby 30 antoka manatena fa itsika anao voasoratra zay miandry an Jehovah kosa mandro soery elatra ny karany toy ny an'ny voromahery dia inona ny toyany so dia hoe atory izy fa tsy horeraka hiala sasatra izy fa tsy ho sasatra tsy zany ny soratra ao le olona miandry an Jehovah dia olona mandeha le olona miandry an Jehovah dia olona miazakazaka rehefa tsy manam-potoana iny ianao teneno mihitsy ny tenanao zao mihitsy le fotoana tokony hivavahantsika zao mihitsy tsika le hivavaka tsy andry le malalaka tsika rehefa le tsy hita mihitsy ny ao anatin'ny tokantrano zay atao le hoe tena tsy te hivavaka mihitsy azo ka tsy afaka mihitsy azo ao dia hivavaka mihitsy azo ao zao mihitsy ny fotoana tokony hivavahako zao mihitsy ny fotoana tokony henoko ny tenin'Andriamanitra zao mihitsy ny fotoana tokony hiderako an'Andriamanitra fa tsy le amin'ny fotoana mafinaritra be tsy amin'ny fotoana milamina tsy amin'ny fotoana mety daholo ny zavatra rehetrarehetra hozy izy ny fomba fiteny frantsay moment propice raha zay ny andrasanao tsisy moment propice tsony aty amin'ny vanim-potoan'andro farany fotoana tsy mety daholo ny aty amin'ny vanin'andro farany efa mba vombonina tsara ianao misy manelingelona indray ohatra tompo hitanao foko e aza mijanona amin'ny hitanao ny foko ianao fa medi ianao Jesosy eo raha sitrapoko e fa na mety amin'ny faninofony tsy manan-kery fa fao anatin'ny voambolanao zany fa isika dia piady mahery tahaka ny dadantsika izy ny tenin'Andriamanitra milaza Jehovah dia piady mahery zako piady mahery tahaka azy fa tsy mialokaloka eo ambany elany foana mera tompo matoky aho tsy hanao ninina izy manao ani fa mialoka minao zay mihitsy Jesosy tsy hanao azy izy manao an'iny fa miatehitra amin'ny famindra-po foana ianao mo mpamindra fo mpamindra fo izy fa raha iankin-doha amin'izay foana ianao tsisy nininina ho hitanao tsisy fivoarana tia ninona ho velona eto ambonin'ny tany
velona fotsiny dia famindrapo zany atao hoe survivre fa tsy vivre. Velona dia misurvivre fotsiny, zara raha misy, zara raha mihinana, zara raha daholo ny zavatra rehetra. Fa ny olona velona tena tokony araka ny tokony ho izy. Tena ao anatiny ao misy fahavelomana, misy hery foana ao anatiny. Elatra ny karantony any voromanidina, zany tsika zany. Sao dia tsy fantatra fa hidadanao tena dada mahery io, dada tsy matoritory io, dada tsy reratreraka io. Mba saintsainy zany fa tsisy papahenika Jesosy any an-danitra any. Tsisy dia verino fa moramora no misupporter atsika reo. Miaraka amin'ny toetra atsika tsirairay avy. Ny fanondranana madinidinika sy maventiventy ataotsika. Tena milazanao tsy moramora. Vao eo no bababo sy ny Jesosy io. Fona hoa mandohalika eto anatreny tsy hanao tsony Jesosy. Tsy amperinandro akory verina indray. Verinao moramora misupporter an'izany, mahataty an'izany zavatra zany. Fa tsy miova mihitsy ny intonation eo anatrehan'ny ray mangataka ao atsika. Fona ho azy Vao tamin'ny herinandro izy nanondrana, fona ho azy zao koa ary lazaiko anao ray, afaka 3 andro indray dia amerina indray. Fa le afaka 3 andro fifonako sady. Tsika mahataty azy, tsika mivavaka ho azy. Zanak'Andriamanitra mitondra mbavaka ho an'ny hafa. Zanak'Andriamanitra manohana ny hafa. Zanak'Andriamanitra tsy kenakenana, tsy aroarovana, tsy safosafona, tsy omena rary ny foana ohatra le zazakely reny. Zany ny zazakely. Yana mama ho azy afaka poatsika latabatra io nandona zaza mama matitra. Latabatra ny mahazo tsiny satria kenakenaina le zaza. Dia eritrereto enao efa olon-dehibe ohatra zany. Zaza mitomany avadiko neny tona tongotra io ny akekeliko. I tongotra io kapoka ny tongotra dada ao. Olona mampamezana. Fa ohatra zany ny zanak'Andriamanitra ankehitriny. Mifoaza ary zanak'Andriamanitra. Aoka olona mahery ianao, tafio ny fiedin'ny rainao. Fa isika dia natao matanjaka. Ary isika dia miaraka amin'ilay mahery. Ary lay mahery indrindra ny dadantsika. Amen. Vavaka isika amin'izao fotoan'izao dia hitsangana dia hiresaka amin'ny Tompo androany. Mialahy eo amin'ny toeran'ny fahalemlemena. Mialahy eo amin'ny toeran'ny aroarovana foana. Mialahy eo amin'ny toeran'ny angatahana foana. Fa mitomboa amin'izay ankehitriny dia mba ianao indray nitondra ny hafa. Ianao indray ianao tahaka an'i Jesosy ihany koa dia hivavaka ho an'ny hafa. Vavaka ankehitriny dia miresa hoe Tompo tsy voatery ho propice, tsy voatery ho mety foana ny fotoana. Tsy voatery lamina foana ny fiainana, tsy voatery hety foana ny fandaminam-potoana rehetra fa za vonina ny mba androso amin'izay. Ka ho zanak'ilay mpiady mahery marina. Andeha fa tsy soreraka. Kazakazaka fa tsosa satria ny herinao ny miasa ny anatiko. Jesosy Tompo misaotra anao izay androany fa nomenao teny indray. Tsy voatery lava be fa ny zava-dehibe dia ianao miresaka aminay. Ianao mahita ny fiainanay tsirairay avy. Na za mitory ara mbola betsaka ny fahalemeko sy ny zavatra tsy vitako. Fa androany izay ampianarinao mba tsy hialokaloka ao amin'ny famindraponao, mba tsy hialokaloka mandrakariva eo amin'ny fandeferanao. Fa hijoro kosa ho zanak'Andriamanitra mpiady. Hijoro kosa ho tahaka an'i Jesosy Kristy, ilay miaramila manafika tsy nitady izay hafaly ny tenany fa nitady izay hafaly izay naniraka azy ihany koa dia tsy iza fa ndray. Izay ihany koa no mandray ny afo ankehitriny. Ary efa nomenanay ny hery, ary efa nomenanay ny fanamasina, ahafahanay miorina, ahafahanay mandroso amin'ny tanjaka, ahafahanay manatotosa ny antom-pisinay rehetra sy ny zavatra izay nanirahananay eto amin'ity zao tontolo izao ity. Androany Tompo, tianao izahay andray ny hery rehetra avy aminao. Ozy ny teninao manambara amin'ny Efesiana toko 4. Hitafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba hafahatra ianareo
amin'ny andro mahory. Saotra indrindra tomponony amin'ny teninao androany. Raketo any am-ponay zany. Aza vela ho zavatra mandalo. Aza vela ho zavatra miserana fotsiny andry. Fa mba ho tenina piady mahery sy miaramila tsara tokoa ny zanakao tsiraray avy. Saotra Jesosy. Nasarotra aza. Nasarotra aza ny lalana makany an-danitra ny makany an-danitra na fisedrana tsy maintsy lalovako tsasakana tsy hoany nasarotra aza ny lalana makany an-danitrany na fisedrana tsy maintsy lalovako sasakana tsy hoany izao andro sofo nenona marulo tompotsy emotrao naraka anao tano mafiao tompo tehirizao andao manjakiza azuri ny tanako raisony fiainako hoanao irera tompo. Navertsika zany ery zany. Nasarotra ny lalana makany an-danitra. Nasarotra aza ny lalana makany zao hoe makany an-danitrany na fisedrana tsy maintsy lalovako sasakana tsy hoany izao andro sofo nenona manulo tompotsy emotrao anaraka anao tano mafiao tompo tehirizao anao manjakiza azony ny tanako raisony fiainako hoanao ere tano mafiao tompo tehirizao anao manjakiza azony ny tanako raisony fiainako hoanao tano mafiao tompo tehirizao anao manjakiza azuri ny tanako raisony fiainako hoanao irera tompo. hoanao irera tompo. Hoanao irera tompo. Maiteka mafany tompo isika ketra. Anaty fanamivavaka ao ihany dia atsika mba hifampivavaka. Tsy haiko afaka mifampitatana ianao na ataonao eo amin'ny lamosiny olona eo akaikinao fotsiny tananao na eo amin'ny sorokany mety foana zany. Vavaka isika hoe Jesosy eo mangatamy mba tsy olona kenakenaina intsony, mba tsy olona mora reraka intsony, mba tsy olona ampahirezin-dava, mba tsy olona karakaraina lava fa olona
tena piada marina ro azon'ny tompo ampiasaina ho azon'ny tompo ampiasaina amin'ny fomba tsy takatra ny saina ilay olona eo akaikinao io mangata amin'ny tompo mba ny herin'ny Kristy rehetra no aherezany araka ny fanambarany Paoly mba aharitra izy mba hijoro tsara izy mba tsy hiondrika mandrakariva na ho tatanana mandrakariva ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Hebreo hoe misy aminareo tokony efa mpampianatra dia efa mbola mila zay ampena ampianatra azy foana ankehitriny ny antony dia satria nokenakenaina lava ny antony dia satria naroarovana lava ny antony dia satria tsy matatiady fa vao misy zavatra kely dia milatsaka foana andeferana foana atao foana ny sitrapony raha vao tsy atao ny sitrapony dia miamotra indray ano mba tsy ho izany ane isika Jesosy ho tany mafy ny olonao ampioreny ny olonao ampandanjao ny olonao efa nomenao anay ny fanamahery araka ny fanambaranao efa nomenao ihany koa araka ny teninao hatrany fa nomenao hery izay rehetra nandray anao ho tonga zanak'Andriamanitra mba tsy ho hery matory sy miala sasatra ao anatinay izany fa ho hery miasa afahanay mitondra ny hafa afahanay ihany koa indray ankehitriny mandefitra ny amin'ny hafa mifampitatana amin'ny hafa mampahery ny hafa mivavaka ho an'ny hafa manohana ny hafa fa tsy ny tenanay foana no karakaraina mandrakariva mba ho izany mpanomponao tsiraray avy ary izany lay jiro sy fanasina izay tediavinao izany lay fahazavana izay tianao anazavana n'izao tontolo izao fa ny olona malemy zany tsy mahazavaniza satria ny tenany ary tsy voazavany ahoana moa ny anazavan'iza izy mba tsy ho izany antsony ny zanakao Jesosy fa ho lehilahy mahery sy vehivavy mahery lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy tompony tsy ho zaza intsony ka tambatambazana foana fa tena hery marina vehivavy rehetra hira hoe tany mafy ao tano mafy ao tompo tehirizao anao mandrakyizay azony ny tanako raisony fiainako Ira tano mafia tumpo terizwana mandrakisai azuni ni tanaku raisuni fiainaku wana wirera sigareta mafia tupo terizao anao manjakisayo azuri ni tanaku rasuni fiainaku wana wirera tupo wana wirera tupo wana wirera tupo wana wirera tupo tiaka mafany tompo isika lazao le namanao ny herin'Andriamanitra ny ao anatinao hoe tsy olona malemilemy ianao hoe amen afaka mipetraka isika raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo